Sehatra politika kosa ny alatsinainy sy ny talata ho avy izao no anatanterahana ilay fivoriana nasionaly andinihana ny mahakasika ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Eo anatrehan'izany mitondra ny fomba fijery ny Andriamatoa Cyril Rasamosavy. Mikasika ny fivoriana izay karakaray ny ministère de l'intérieur feziko amin'izay zany tsy resaka décentralisation territoriale dia tsara tokoa ny mivory ary ny gasy ny zavatra farany ainy dia ny mivory fa ny manatanteraka no ametrahana ny famontanina. Inona ny fivoriana tsy efa natao teto Madagasikara, dinika centre, dinika national, dinika tsy azo atao ve ny mijery ao anatiny reny fa dia tsy maintsy mamorona vaovao satria fitonana vaovao. Za moa zany tsy mitsahatra amin'ity hoe ny taloha tsy midika ratsy fa raha mba hita misy zavatra tokony anony tokony engana dia tsy mahamenatra ny manao an'izany satria tanindrazana ny resahana. Eto zany ny zavatra tiako resahana manokana dia ty zavatra ty ihany. Marina ahemotra na mety atao amin'ny fotoana ty ihany ny fifidianana communal. Maromaro ihany ny organisation politique izay mba fantatro izay heveriko hoe manana expérience amin'ny raharaha na mikasiky ny lafitany zany na mikasiky ny fitantanana afakantitany. Tsy nahazo amin'ny fanasana zay exopress moa dia tsy nahazo efa isorana ihany koa satria efa be ihany koa moa zay navoakanay zay mety efa dépassé ny événement ny exopress dia mirary soa ny mpivory latsinainy starta moa izy raha tsy diso mba aomby ary mba ho tanterahana ny zavatra atao ao fa tsy ho atao pépinière fotsiny Madagasikara akakevitra tsy ho ampiasaina.